Sport female diyor. indrindra tokony izay faraky connexion izay afa efa miverina amin'ireo izao dia efa mivantana amin'ny Facebook transparency international ihany koa dia kea mangataka indrindra tena miala tsiny indrindra ny hamerenana kely vetivety amin'ilay teny fampidirana teo satria izay tika vao mivantana amin'ny Facebook miala tsiny indrindra. Mamerina ny fiaravanasika rehetra ngasoana ataon'izao tantara-hevitra ian'ny fampiroso izao hoe izay resansika ny atao hoe kulera-panamary. Izy io dia endrika kulera anankiray hita amin'ny sehatra maro samihafa eto amin'ny fiarahamonina misy antsika, indrindra ohatra eny amin'ny anjerimanontolo satria araka ny fanadihadiana nataonay dia misy ohatra ireo mpianatra izany izay miarana izany kulera-panamary izany ataon'ireo mpampianatra atao pakalo amin'ny resaka naoty sy fisindrana kilasy ohatra izany ny fangatahana firaisana tanora mazava ho azy fa tsy misy fanekena avy any amin'ny ilay victime na ilay olona hiaran'ilay izy izany dia izahay mahita hoe mbola dia tena firesaka loatra izy io eto amintsika mbola tsy faly miresaka nesa amintsika malagasy amin'ny ankapobeny satria resaka fanamana moa ilay izy ary koa eo koa ny henatra avy eo amin'ireo victime na ny olona niambadian'ilay izany izay matetika manosika ry zareo tsy samy teny izany na mitorika dia izahay moa izany efa manao antsoavy foana hoe sahia mitorika ninona endrika kolikoly fa indrindrindrindra ity karazana kolikoly anankiray ity satria tena manimba tokoa izy io ary ireo olona mavandoza manao an'izany nefa dia miendrika ho saziana daholo dia izay ataoko hoe antsoavy izay no anisan'ny sy ny hoe mahalahara-pahamehana ny ady amin'ity kolikoly ara-nofo ity nahatonga anay nikarakara izao takalo hevitra izao androany ary isaorako be dia be ireo vahintsika izay namaly ny antso ao i Marie Christina Kolo izay mpanetsiketsika fiarahamonina na aktivista amin'ny resaka genre sy climat ao ihany koa Ikolona Andria izay misy psychologue moa izany miara-miasa amintsika dia ny farany tsy mihipandre mazavarivo izay mpandrindra ny ONG Tolotsoa. Ireo izany no anisan'ny miara-miady amintsika amin'ity kolikoly ara-nofo ity
dia mila miara-misalahy isika rehetra raha te hamongotra n'izy io a, mila sahy ihany koa. Dia manantena fa ity takalo hevitra androany ity dia ahitantsika karazana ataoko hoe taridalana na ahitana ihany koa hevitra ahafahantsika miara-miasa miady amin'ity kolikoly ara-nofo ity. Dia izay no ela fa averiko amin'ny liantsony fitenenana dia mirary antsika rehetra ady hevitra misy ventina sy arahanasa. Misaotra tompoko. Misaotra betsaka kea ny amin'izay teny fampidirana izay dia mangataka avy hatrany ny tsy mipandrema zavarivo izany nazava amintsika hoe inona marina moa izany atao hoe kolikoly ara-pananana izany, na indraindray antsika mety miteny hoe kolikoly ara-nofo fa izy daholo izany rehetrarehetra izany. Sy mety hanazava ihany koa hoe inona avy ireo karazana endrika kolikoly ara-pananana misy izany dia antsimipa ny fitenenana. Misaotra liantso. Misy olana kely ny caméraako fa toa dia tifizika an'ilay izy. Voalohany indrindra angamba ny mba azona n'ilay hoe inona marina io endrika kolikoly io izany, misy miteny hoe kolikoly ara-pananana, kolikoly ara-batana, kolikoly ara-nofo. Fa mila miverina aloha tsika angamba ny voalohany indrindra hoe inona marina ilay atao hoe kolikoly. Amin'ny ankapobeny izany ohatra hoe tsorina ny kolikoly dia izay rehetra mety ho endrika fampiasana ny fahefana na ny toerana misy olona anankiray izany ho an'ny tombotsoa manokana fa tsy ho an'ny zavatra tsy ho an'ny tombotsoa daholo be izany na ny zavatra eritreretana an'ilay izy any voalohany. Dia izy io izany raha raisitsika fotsiny dia ohatran'ny hoe misy izany ny kolikoly raha ohatra ka misy olona iray izay manana fahefana na toerana anankiray mampiasa io fahefana na toerana io amin'ny fomba mivoana amin'ny eritreretana azy tamin'ny voalohany mba azahoany tambiny na io ara-bola na tombotsoa amin'ny endrika hafa. Dia ao anatin'izay endrika hafa izay no ahitantsika an'ilay kolikoly ara-nofo izany hoe ohatra ka tsy vola ilay izy dia fetsaka azo ohatrany ahafahany manatanteraka ny filan-datsiny ilay izy. Dia misy miainga amina famaritana anankiray nalaina izy ity tamin'ny Michel Ziaidevif izay olona avy any amin'ny Transparency International Maroc. Dia izy namaritra hoe misy ny kolikoly ara-nofo izany arak'izany raha toa ka misy olona iray mety ho mpiasa-panjakana io na mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina na amin'ny toerana hafa izany mitaky tombony ara-nofo mitakalina fanaovana ny asa nampiandraketana anazy. Dia hitantsika arak'izany fa misy an'ilay resaka hoe fahefana na toerana anankiray dia misy an'ilay fampiasana an'ilay izy mivoana izany hoe rehefa tsy mandeha araka ny tokony izy zavatra anankiray dia efa lasa kolikoly satria resaka corruption ilay resantsika eto dia azahoany an'ilay tombotsoa hafa izay dia eto moa izany tamin'ny ara-nofo no tadiavin'ilay olona mpanao kolikoly ara-nofo. Dia betsaka ny ataoko hoe sehatra mety hitrangana io endrika kolikoly anankiray io. Resaka moa izany ketany am-boalohany teo hoe nanao fanadihadiana zareo teny amin'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo eo amin'ny médecine fa azo tsorina amin'ny ambangovango izany ohatrany hoe ny sehatra anankiray voalohany ahitana ny kolikoly ara-nofo dia ohatrany hoe amin'ny sehatry ny asa. Dia izay zavatra izay mety mitranga amina ohatra hoe misy mpiasana orinasa anankiray tsy lehibe amin'ny orinasa izany dia misy ampiasain'ilay fahefana amin'ny toerana mahalehibe anazy mba azahoany tombotsoa tamin'ny ara-nofo amin'ny mpiasa izay feheziny na mety hoe olona izay maniry miditra anatin'ilay orinasa. Dia mety iseho koa izay ny amin'ny resaka fampidirana mpiasa ireny, ny resaka ohatra hoe fampiakarana karama na fampiakarana toerana anankiray, ny resaka famindrana-piasa na ny resaka hoe rehefa miresaka kodisy ireny tsika izany misy
comité de discipline misy mpiasana anao tsy mety mba hanovana le mety ho valon'le comité de discipline dia manao an'izay kolikoly ara-nofo izay fa hitantsika anaty izay rehetra izay fa tsy lasa ny tombotsoan'ny orinasa intsony no jerena zany efa misy an'izay tranga izay fa moatra amin'ny kolikoly rehetra ihany zany mivoana amin'ny zavatra nanaovana azy tamin'ny voalohany dia lasa afoy na le tombotsoan'ny daholo be na le tombotsoan'ny orinasa zany ho ana tombotsoana olom-bitsy na olon-tokana. Dia afaka mitranga koa io endrika kolikoly anankiray ny misehatra ny fampianarana sy ny any amin'ny anjerimanontolo. Dia izany zavatra izany betsaka ny endrika mety hisy izay mety hoe amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra, mety ohatry ny hoe reny resaka soutenance reny, dia misy an'ilay mpitsara jury sy ny apétron dia na any amin'ny hoe jerentsika ny raha fampianarana amin'ny ankapobeny zany hoe misy affectation na mpampianatra hiala amina sy toeram-pampiafanana toeram-pianarana anankiray dia hijanona amin'ilay toerana izy fa tsy afindra dia mampiasa an'izay lalana anankiray izay. Dia afaka hita koa izay eny anivon'ny sehatra asa-panjakana dia mitovitovy any amin'ilay sehatry ny asa amin'ny ankapobeny teo ihany mety any fampidirana mpiasa, ilay fifaninanana isan-karazany ireny ny resaka affectation, ny resaka fifandraisana koa mety ho hita izany ohatra ny amin'ny mpiasam-bahoaka sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ohatra hoe misy taratasy ilaina dia tsy manana vola ilay olona andoavana ohatra hoe mitaky kolikoly amin'ilay olona mila an'ilay taratasy ilay mpiasam-panjakana dia vola aloha ny angatahany amin'ny voalohany dia tsy manana vola ilay olona dia mety hoe mitodika makany amin'ny lalan'ny kolikoly ara-nofo koa. Dia betsaka zany hitantsika raha mijery amin'ilay famaritana teo tamin'ny voalohany teo zany dia betsaka be ny sehatra mety hitrangany sy ny fomba hitrangany ny resaka kolikoly ara-nofo fa mifandraika amin'ilay kolikoly amin'ny ankapobeny teo ihany zany hoe averiko ilay famaritana zany hoe misy ny kolikoly ara-nofo zany raha toa ka misy olona iray mety ho mpiasam-panjakana io na amin'ny sehatra tsy miankina mitaky taminy ara-nofo hotakanina fanaovana ny asa izay nampieleketana anazy. Ny tsy azo adinina nefa dia matetika ireny olona ireny efa mandray karama amin'ny asa ataony efa misy ohatran'ny hoe karazana sarany voafaritra amin'ny zavatra mpanaovina anazy ohatra ny hoe fangatahana kopia zavatra ohatran'izany fa vao misy zavatra mivoana amin'ireny zavatra ireny dia tonga dia miditra anatin'ilay sokady hoe kolikoly izany fa eo antsika mahita an'ilay karazany hoe vola ve no vola ve no tombotsoa tadiavina anatin'ilay fanaovana kolikoly sa tombotsoa hafa na izay hoe tamin'ny ara-nofo izay. Dia raha mijery ny hoe ny lalàna eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia ny zavatra somary hitako hoe manahirana n'ilay resaka kolikoly ara-nofo dia izy io tsy lalàna zany tsy dia tena hoe mametraka mazava hoe ohatr'izao rehefa kolikoly ara-nofo fa raha mijery ny code pénal antsika dia misy ao amin'ny andininy fa 3telopolo bis mamaritra fa nizaniza ozy olona atao hoe mampitamby ny fanatanterahana ny asany na zavatra tokony ataony ara-dalàna anatin'ny toerana misy anazy zany hoe asany andavanandro dia tambeziny resaka taminy ara-nofo ilay izy na amin'iza na amin'iza dia mety azahoana fafinaretana manokana na hoe hotakanina fanomezana asa na fampiakarana grady na taminy hafa na karazana tombotsoa hafa isan-karazany. Dia izay zavatra izay dia voasazy ny lalàna malagasy sazy hatramin'ny maizina herintaona hatramin'ny 3 taona ary fandoavana lamandy iray tapitrisa hatramin'ny 4 tapitrisa ariary. Dia io andininy fa 3telopolo bis io tena hoe izay zavatra izay tafiditra tanteraka anatin'ilay famaritana antenintsika teo ny kolikoly ara-nofo. Dia ny andalana faharoa anatin'io moa zany mametraka hoe raha misy olona manenjika olona anankiray zany ohatra hoe nandalo olona tsy nanaiky an'izay fampitambezana
tamin'ny ara-nofo izay dia mbola voasazon-lalàna ihany koa. Raha ohatra ka manenjika an'ilay olona nandà zany ilay olona nangataka an'ilay izy voasazy 2 taona na hatramin'ny 5 taona hatramin'ny maizina ary koa lamandy 2 tapitrisa hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Dia ny zavatra hoe somary manano sarotra zany raha miresaka an'ilay kolikoly ara-nofo tsika. Tsara moa zany fa io raha teo Marie Christina resaka amintsika an'ilay ny tontolo ny herisetra mifototra amin'ny mahalany na mahavavy, fa somary fangaro anatin'izay zany ilay izy tsongaina anatin'ireny hoe trangana herisetra ireny, satria herisetra izy io alohan'ny hoe mahakolikoly anazy dia endrika herisetra miatra amin'olona zany mifototra amin'ny lehilahy izy na vehivavy. Dia ny kolikoly ara-nofo mety mitranga koa na amin'olona lehilahy na amin'olona vehivavy, fa tsy hoe vehivavy fotsiny ihany na hoe lehilahy fotsiny ihany, fa hoe tsika ve mahafantatra. Dia izay no idirako amin'ny tapany farany angambany hoe zavatra tsara voalohany dia mila mikaroka tsika, dia miezaka mitady hoe inona marina moa zany voalaza-dalàna amin'ireny tranga mety hitantsika ny fiarahamonina ireny mba hahafantarantsika ny zoantsika ary koa ahafahantsika miaro amin'ireny zoantsika ireny. Dia efa manomboka misy moa izao ireny hoe karazana ivon-toerana izay mandray an-tanana ny olona niarana ireny karazana herisetra sy kolikoly ara-nofo ireny dia tsara mahafantatra izy ireny dia manantona an'izy ireny ohatra ka misy tranga miseho na amin'ny tenantsika na amin'olona mety hoe akaiky antsika fa mbola tsy sahana hoe tsy mieritreritra ny andeha anatona ireny ivon-toerana ireny. Dia avy eo moa zany ny dingana ambony indrindra moa zany dia ny miresaka hoe fampiarana ny lalàna, zany hoe hiditra amin'ny fitorohana ny tokony andraikitra na havanana ny loza sy ny fametrahana fitoriana eny anivon'ny fitsarana. Hitantsika teo fa voasazy ny lalàna ireny fihetsika isan-karazany ireny, fa eo amin'ny hoe maherisetra izay dia mety misy hoe sakana mipetraka amin'ny olona niarana zany na miresaka psikolojika amin'ny ankapobeny eo koa ny henatra dia eo ilay toe-java-misy koa zany hoe rehefa nanaiky dia ohatran'ny hoe azo hoany ilay toerana notediavina nefa misy an'izay hoe voalotina kolikoly ilay izy dia mety hoe manahirana an'ilay olona indray avy eo ny toro, nefa zavatra sady manitsakitsaka ny zon'ny olombelona amin'ny ankapobeny ilay izy miendrika kolikoly dia izay zavatra izay nefa tsy tokony vita moramora foana zany, satria tsika raha teo tany-tandalàna dia angambany izay zavatra niteneniko izay mety ho amafisany ny koloina na hoe Marie Christina eo ihany avy eo. Saotra indrindra. Makasitraka indrindra tianyfa izay makasika ny kolikoly ara-nofo ara-pananana zany. Ny Transparency Internationale Initiative Madagascar dia efa niady tamin'izay kolikoly izay nanomboka tamin'ny taona 2014 ary mbola nitoa moa zany amin'ity taona 2024 ity entina indrindra hamantarana mivaingana mihitsy zany hoe inona amin'izay raha hita sur terrain ny karazana kolikoly ara-pananana mety miatra amin'ny ankizy mpianatra nefa ihany koa mety miatra amin'ny mpampianatra ary misy any zavatra izany. Dia ao anatin'izay indrindra no anaovanay an'ilay tetikasa atao hoe corsex na dia mikolikoly eo amin'ny sehatra ara-nofo entina moa zany ilay izy atao hoe anafoanana an'izay fahanginan'ny mpianatra izay na ny mpampianatra mahakasika an'izay kolikoly ara-pananana izay. Dia mazava ho azy fa ny mpianatra aloha zany tena hoe hisitraka azy satria ahafantatra izy hoe inona marina moa zany kolikoly ara-nofo izany ary mety efa niainan'izany ve dia eo ihany koa ny ray aman-dreniny eo ihany koa ny mpampianatra ny tokony andraikitra ny amin'ireny sehatry ny fanabeazana fototra sy ny anjery manontolo ireny ary farany ny hainao manjery mba ho fahafantaran'izy ireo hoe misy ny zavatra izany.
Ny tetikasa dia natao indrindra ho tanterahana amin'ny région anankitelo Analamanga, Atsinanana ary Diana, dia 5 volana ny faharetan'izay. Mbola hoentintsika olom-pirenenao ihany moa izany mahakasika ny vokatr'izay fikarohana nataony izay satria miampy fanadihadiana fanatsika fonana izy io ary ihany koa entinay hamokarana pacte iray. Io pacte io dia entinay indrindra angalana ny hevitr'ireo olom-pirenena na mpianatra io na ray aman-dreny mpianatra na mpampianatra hoe ahoana no ataontsika mba tsy isin'izay kolikoly ara-nofo izay intsony eny amin'ny sehatry ny fanabeazana. Dia rehefa vita izay pacte izay dia hoentintsika izany ho atao sonia ho an'ny sekoly rehetra izany izay manaiky an'izay mba tsy ho isin'izay kolikoly ara-pananana izay indrindra eny anivon'ireo sehatry ny fanabeazana ireo. Andeha ary omeko avy hatrany ny ramatoa Marie Kolona Andria izay psychologue izy io anazavazavantsika hoe ohatry ny ahoana ny asan'izany psychologue izany ary ny kolikoly ara-pananana izay efa nokirakirainy sy ny mety hoe fetran'izany fikirakirana an'izany karazana kolikoly izany. Eny ary tompoko. Dia manasanao amelona ny caméra mba ahitany ny mpanaraka antsika amin'ny Facebook. Makasitraka tompoko. Azafady Madame Kolona, azafady tsy henona feo anao. Zay maheno? Zay. Oui, Kolona Andrenilaina, psychologue clinicienne, misaotra anareo rehetra manaraka an'ity fandarana ity, misaotra ny Lia Antsorako Tarvelo ihany koa nanasana andray anjara ao anatin'izany. Ny asan'ny psychologue moa zany ao anatin'izay hoe kolikoly ara-pananana izay dia manampy ny olona zany misedra an'izay satria tadidio fa rehefa misy an'izay hoe fanerena olona zay dia miteraka fetraikany izay. Ohatra amin'izany hoe lasa matahotra be izy ohatra, lasa tsy samy fanerasera amin'ny olona tsony na matahotra rehefa hoe misy olona maro be satria mahatsiaro izy misy tandindon-doza mety ahazo azy na dia tsisy ary izay. Ao anatin'izany ohatra zany lasa angoissé le olona, misy ny hoe tahotra lavareny tsy voafehy, manao crise de panique le olona. Dia izay no mahatonga lasa tonga any amin'ny phobie sociale ilay izany hoe lasa tahotra diso tafahoatra na dia tsisy loza mandindona fa lasa mitoetra foana zany izay tahotra indray. Ny zavatra ohatry ny resaka kolikoly ara-batana koa dia miteraka fahaverezan'ny fatokisantena satria mieritreritra izy za zany tsy manan-danja noho ny zavatra nataoko. Za zany hitan'ny olona lazain'ny olona hoe efa nanao an'izao dia lasa very ny lanja sy ny ajany zany eo amin'ny fiarahamonina. Mety eritreretiny izay fa mety hitan'ny fiarahamonina ihany koa. Eo koa ny hoe mihena ny fankafizan-tenan'ilay olona, izany hoe ny estime de soi an'ilay olona. Eo koa ny hoe very ny fahatokisantena hoe aika izany ohatra tsika miresaka teo izao ny mpianatra hoe aika izany tsy mahay kory tsy manana fahaizana kory fa noho ny zavatra nataoko no mahatonga hoe tonga amin'ity toerana ity na nazahoako an'ity diplômako ity. Ao anatin'izay ihany koa ny hoe simba ny fahitan'ny tenany izany arakaraka ny hoe inona ny lanja nampianarina azy na hoe valeur holistika nampianarina azy ka mety mahatonga hoe la mahatsiaro hoe voahitsakitsaka izay dia izay rehetrarehetra izay zany no afaka anampiny ny psychologue ny olona ny aran'izay hoe kolikoly ara-pananana izay. Toetsika amariny kely hoe apiko kely moa zany fa tsy hoe amariniko ny resakitsika ny amin'ny asa, ny any anaty birao, ny amin'ny hoe azahoana toerana na ny amin'ny tsy miankina izany na ny miankina. Fa ao anatin'izay koa no anisan'ny hoe voan'izay kolikoly ara-pananana izay dia ireo olona miasa any amin'ny Moyen-Orient ohatra le hoe miasa hoe andeha hiasa any Moyen-Orient dia tena miaina an'izany mihitsy satria fantatritsika fa tsy nanam-bola izy nandeha tany rehefa miandry any amin'ny agence izy dia miaina an'izay koa zany ireo olona ireo. Inona ny fetra amin'ny asan'ny maha-psychologue?
afaka matsiaro le olona zany hoe azoko atokisany ty olo ty afaka hitantarako afaka izarako ny zavatra nanjoa ary manampy azy ao anatin'izay hoe fananana izay hoe empathie zay ahafany hoe manasitrana ao anatin'izay koa ny resaka hoe psychothérapie manasitrana le olona inona ny fetra zany afaka ataon'ny psychologue dia voalohany aloha izy tsy afaka hanery an'le olona mihitsy hoe andana mitory na andeha hitory tsy afaka hitory zany izy eo amin'ny toeran'le olona na dia manana élément be dia be izy afaka hitoriana tsy maintsy le olona ihany no manao an'izay zavatra ny hany azo ataony dia ny manoro an'le olona inona ny dingana afaka ataony raha te hizotra amin'izay izy ny fetra faharoa dia tsy afaka ampiasaina anatina fanadihadiana zany reny zavatra voalaza ao anatin'ny séance reny satria izay mahatonga hoe ajaina ny tsy ambarartelon'ilay asa dia tsy afaka ampiasaina ao anatin'ireny fanadihadiana reny ny fahatelo farany dia tsy afaka matetika le olona rehefa sitrana zany ao anatin'izay hoe rahatrapony izay dia tsy te ho tonga ny amin'izay hoe te hitory izay tsony satria ho zay efa sitrana efa tsy mampijaly atsony intranga anankiray iny fa aleoko manao ny fiainako indray zay ny momba ny asan'ny psychologue sy ny zavatra mety aterana misy fanontaniana ve raha ohatra moa zany ka manana fanontaniantsika ho an'ny madame Koloana izy moa zany sady manenjika endrika fivoriana ihany koa miaraka amin'ny ordre ny psychologue dia afaka apetrakintsika fa mandra-piandry an'izay dia afaka toizantsika moa alefanay amin'ny madame Koloana ihany raha misy izay fanontaniana izay mankasitraka indrindra tompoko dia araka ny nambarany madame Koloana teo moa zany hoe tena betsaka dia betsaka tokoa ny vokatr'ilay kolikoly ara-pananana betsaka kolikoly ara-batana koa izy teo fa tena misy fiantraikany mihitsy zany amin'ilay ankizy victime ilay izy na mety hoe ilay mpampianatra ihany koa na ilay olona niaran'ilay izy ihany koa ao anatin'izay mety hoe lasa atahotra ilay ankizy mety tsy hanana fahatrana dia anohizana an'izay dia ho asaintsika i ramatoa Marie Christina Kolo nazava indray hoe inona moa ny andraikiny ao anatin'izay fanetiketsehana ny firenena sy mahakasika ny ady amin'ny kolikoly ara-mofo izay. Merci infiniment Liansou et mes excuses pour mon intervention qui sera du coup en français, mais j'ai une camarade de mon équipe qui complétera certains messages en malagasy et j'espère que vous pourrez résumer les messages, mais en tout cas pour les questions ça pourra être bilingue, il n'y a pas de souci. Donc je m'appelle Marie-Christina Koul. En effet, je suis activiste sur les thématiques du genre et du changement climatique, mais sur la thématique de la corruption sexuelle qu'on aborde aujourd'hui spécifiquement, je fais partie d'un mouvement qui a été lancé très récemment, qui s'appelle Women Break the Silence, qui lutte contre les violences sexuelles aujourd'hui. Et comme l'a dit tout à l'heure Philippe, cette corruption sexuelle doit être considérée aujourd'hui comme une forme de violence. Et c'est ce que beaucoup semblent encore oublier et beaucoup semblent aussi le nier. C'est un peu pour vous partager un peu ce qu'on a pu ressentir, ce qu'on a pu vivre à travers nos actions de sensibilisation, à travers les échanges qu'on a pu avoir avec certaines autorités, à travers aussi les plaidoyers qu'on a déjà essayé de porter, par exemple, lors du dernier forum Génération Égalité. Un des messages pour nous qui est très important par rapport à cette question, c'est que déjà, les personnes qui sont derrière l'écriture de nos lois, les personnes qui sont censées être l'exemple, qui sont les représentants du peuple, ces personnes-là doivent faire preuve d'exemple. Les autorités doivent faire preuve d'exemple. Ils doivent être des modèles. Mais comment on peut dire que les autorités jouent un rôle de modèle aujourd'hui quand on sait que à l'Assemblée nationale, on a quand même une personne qui a été accusée de viol
qui l'assume pleinement et qui, voilà, c'est aujourd'hui, je ne vais pas citer ces personnes, j'imagine qu'en commentaire, les gens arriveront à deviner de quel député il s'agit. Pourquoi on permet encore une certaine immunité aux personnalités politiques? Parce que nous, aujourd'hui, on recueille la parole de victimes de ces formes de corruption sexuelle et très souvent, déjà, à la base, quand c'est des personnes lambda, c'est très difficile de porter plainte. Mais quand c'est en plus des autorités, quand ce sont des personnes qui ont un certain pouvoir, on sait que cette nuit, elle est encore pire. Et comme je ne suis pas ici pour dénoncer ces différentes personnes-là, mais plutôt pour aussi apporter des solutions, est-ce que on peut imaginer une formation sur la sexuelle et les violences basées sur le genre auprès de nos parlementaires, pas seulement auprès de nos parlementaires, auprès de nos conseillers municipaux au niveau local, que ça commence dès la rehefa somail amin'zareo rapida be aloha rehefa somail latika le ninvitenao an'zareo zareo sa ianao ny azo anazy dia le mail anetsonao an'zareo inona ny lasa payant ny Google Meet le apa kaka? Efa tsoka oka tampoka. Le izy lasa payant maka gana. Ataoko le teninao iny foana lianao ahoana? Tena izay ho izany tokony manao nouveau foana ianao aloha le lian-tsoa teo raha ohatra ka efa namokatra le hainao satria manao vaky hoe amin'izao dia manao vaky afa-indray dia mbola iny foana ny tsy possible zany fa miova foana io lien io dia rifeo daholo any hatramin'izay tokony tsy amin'amina ty Google ty lasa mametaka Fala fotsiny aloha Wendy.
miala tsiny indrindra fa tena somary ratsiratsy ny connexion anay afa-tsy amin'ny apahibe aty dia madame Marie Christina moa no nandray fitenenana teo fa andeha hojerentsika hoe inona indray ara no azondreo hoe victimana atao zany mba ahafahana hoe mandray an-tanana azy ireo araky ny efa noresantsika tao tamin'ny voalohany moa zany hoe ny nambarana psychologique ihany koa hoe ny victime dia tena mila manana matraika mihitsy tena mandray azy ireo satria sarotra ho azy ny tantara sy amerina izay ny zavatra ny ainany na na ka izay indrindra no milala hoe mila olona mahay an'izay zavatra izay mba ahafahan'izy ireo zany manaposaka an'ireo zavatra ny anjadiny tao anatin'izay transparence internationale ihany koa dia manana ny zavatra afaka anapiany zany entina mandray an'ireo olona izay miarany foloarany voalohany aloha zany manana antso manana numéro izahay afaka hiantsona zany raha ohatra ka isy olona te hanao témoignage dia toy izantsika zay rehefa avefa efa tafiditry madame Marie Christina Kolo dia omenanao avy hatrany ary ny toyany makasitraka. Merci beaucoup Liantsou. Du coup, je ne sais pas tellement vers où ça a coupé, mais je vais reprendre peut-être sur une partie, sur la partie des victimes, parce que j'ai parlé un peu du volet un peu politique, mais sur vraiment si on pense aux victimes, aux témoignages que l'on a pu recevoir. Il y a ce qu'on appelle un phénomène qui est tout à fait naturel, qui est la sidération. La sidération, c'est ce moment où, lorsqu'on se fait agresser, notre cerveau pense avant tout à « protège-toi du danger, protège ton corps ». Et comment notre corps va réagir? Il va rester immobile. Il ne va pas réagir justement, on ne va pas crier, on va juste être totalement tétanisé. Et certaines personnes peuvent considérer que c'est une manière de donner un accord parce qu'on n'a pas dit non. Mais ça reste un viol. Ça reste un viol, c'est la corruption sexuelle, même si voilà, on va dire c'est en échange de ceci et cela. Nous, clairement, on considère cela comme un viol. Ça a les mêmes effets psychologiques sur la victime. Et on a eu justement ces témoignages de victimes qui se sentent coupables parce qu'elles se disent: est-ce qu'au final, j'ai accepté parce que mon corps n'a pas réagi? Pourquoi je n'ai pas réussi à crier? Pourquoi j'ai pas réussi à le faire? Si parmi des personnes qui nous regardent aujourd'hui, vous avez été face à cette situation, dites-vous que c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de tout à fait normal et qu'il y a beaucoup de structures comme notre mouvement qui sont là aussi pour vous écouter, pour vous accompagner. Parce que oui, dans les cas de corruption sexuelle, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile d'aller porter plainte. Je l'ai dit déjà que ce n'est pas facile avec des personnes lambda quand des personnes ont une position hiérarchique et abusent de leur pouvoir pour obliger à des faveurs sexuelles. Bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué. On a surtout peur quand on est dans un élément, en plus si c'est dans le cadre de notre travail, on a peur que les gens commencent à dire « Ah, en fait, elle a couché pour faire ça ». C'est tout à fait normal. La faute sera toujours sur la victime aux yeux de la société, alors que aujourd'hui, il est temps d'inverser tout ça et de se dire « Non, ce n'est pas la faute de la victime. Non, peut-être, même si elle s'habillait de manière, peut-être aux yeux de cette personne de manière sexy, ce n'est pas sa faute. Elle s'habille comme elle veut. Elle n'a jamais demandé ça. » Et par rapport à des échanges qu'on a pu avoir, parce que ce soit au niveau universitaire, je suis déjà tombée sur un enseignant qui m'a dit « Mais c'est comme ça que j'ai eu ma femme. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. C'était une de mes étudiantes. Voilà comment ça s'est passé. »
il y a une différence entre la drague, le harcèlement et surtout lorsqu'on est en position encore une fois, en position hiérarchique et que on ne sait pas vraiment s'il y a un réel consentement. Donc, c'est tous ces points qu'il faut considérer. Mais comme je pense que j'ai un peu dépassé mon timing, je vais laisser ma camarade Jessica, membre de notre mouvement Women Break the Silence, essayer de résumer ici. C'est un message pour les personnes qui ne sont pas des victimes, qui sont des survivantes. Vous avez survécu à cette forme de violence qui a un énorme impact sur vous, on le comprend, et ceci est un message pour vous. Miarabantsika rehetra dia misaotra betsaka na miazao sehatra izao entina anentanana momba an'izay resaka corruption sexuelle izay. Ny tena ataon'ny tetikasanay na ny Women Break the Silence dia izay hoe manao sensibilisation sy lutte contre la culture du viol. Ny hafatra tiako apetraka ho an'ireo rehetra victime survivante. Ny antony tenenako hoe victime na survivante zany hoe misy tetezana mila dikavina mila andalovana alohany atongavana amin'izay stadina survivante izay ho anareo rehetra izay efa niaran'izay herisetra izay corruption sexuelle indrindra izay nyresaka eto dia aza mieritreritra hoe nohony anareo no natonga niny corruption sexuelle iny na hoe fautenareo le izy. Ce n'est jamais la faute de la victime, zay mila averina foana. Ny tena tsara dia ny miresaka, fa zany hoe na ny miresaka zay ny milaza ny zavatra nahazo anao aza dia sarotra tokoa. Dia zay koa no mahatonga an'ilay hoe ny manodidina sy ny fiarahamonina mila manohana tokoa ireny olona niara-ny herisetra ireny. Ilaina ny sensibilisation, ny formation eny amin'ny sehatra rehetrarehetra indrindra ao amin'ny sehatra arak'asa sy ny resaka any amin'ny fianarana ny anjerimanontolo. Marina mihitsy ny tenen'ny Marie Christina teo hoe ny any amin'ireny resaka fianarana ireny indrindrandrindra ny université tena misy ary dia tena misy ny mpianatra tsy afaka. Tsy mipasy ohatra hoe première année izy dia tsy afaka deuxième année noho izay hoe fikafiana ataon'ny mpampianatra izay satria mila an'izay tambiny ara-nofo izay izy. Dia nefa ny fantatritsika hoe tsy mety zany hoe infraction zany zavatra izany ka entanina ary averiko indray mandeha entanina ireo izay témoin na victime na efa afaka milaza ny tenany hoe survivante na ireo mpiara-miombona antoka misehatra amin'izay fanoherana an'izay resaka herisetra ara-nofo izay mba tsy angina fa nomboka hitoroka ary tena hanohana an'ireo olona izay aran'izay herisetra izay. Dia ny projet Women Break the Silence zany hoe ny mouvement Women Break the Silence dia eto izahay afaka manantona anay anareo gratuitement, afaka mihaino izahay an'izay olona rehetrarehetra mana an'izay besoin izay afaka atoronay lalana ianareo aiza ny alena hoe iza ny antonona raha ohatra hoe hiaran'izay kolokolo ara-nofo izay ianareo. Dia angambany misaotra betsaka fa vitatreo ny dia azafady indrindra manome signe ana Christina hoe aiza daholo ny région misy anay. Amin'izao fotoana izao efa napetraka ny antenne anay any Tamatavy. Misy ihany koa ny any Fianaratsoa, ny eto Antananarivo, any amin'ny Majunga. Misy ihany koa ny vao apetraka ny any Nosy-Belleville ary nandehananay farany teo dia ny any Ambovimbehandroy. Ny tany no tena nanahirana satria tsy afenina fa ny kolontsaina tsy mitovy. Ny zavatra hoeritreretintsika eto Antananarivo ohatra hoe herisetra mety tsy ho herisetra ny aminy tsy Ambovimbehandroy ihany nefa misy an'izany fa na amin'ireo toerana rehetrarehetra izay nasiana ny antenne-ny Women Break the Silence. Ka izay hoe mila compréhension, mila fahalala-tsainy be sy ny maro ary mila information izay ny tena ilaina hoe mila fantatry ny be sy ny maro hoe tena misy ilay kolokolo ara-nofo. Dia misaotra betsaka anareo dia raha misy fanontaniana dia eto foana izay afaka mamaly. Misaotra betsaka ny ekipan'ny Women Break the Silence
mazava an'izay mahakasika ny kolokolo ara-nofo sy ny andraikitr'izy ireo izay. Misy fanontaniana kely zany tonga dia mety efa vatrany aminareo satria nareo zany efa nandray fitenenana teo ihany hoe hatraiza ny fandraisana anjaran'ny woman breakfast silence an'ireo victime tratran'izay resaka corruption sexuelle izay tena tonga hatrany amin'ny fitsaboana azy mihitsy ve sa hatraiza ka hatraiza misaotra tompoko. Mandra-piandry an'izy ireo dia andeha hiverina kely vetivety any amin'ny ramatoa kolon'Andrenilaina fa misy fanontaniana ihany koa hoe rehefa inona zany ny olona anankiray victime na kolikoly ara-nofo no andeha hoe manantona izay psychologue izay dia hatraiza no fahafahan'ny olona iray hoe raha misy zany zao ohatra ny hoe ny Transparency Internationale na ny Women Breakfast Silence sahatra hoe hatrehitrany no asan'ireo ataontsika hoe olon-tsotra mandray an-tanana an'ireo victime na kolikoly ara-nofo ireo dia inona no ataon'ny psychologue ao anatin'izay. Misaotra indrindra tompoko. Mbola ao ve ny vahintsika? Mandra-piandry an'izy ireo dia andeha ho toizantsika ihany araky ny lazaintsika teo aloha teo moa zany dia hoe ny Transparency Internationale koa dia mitondra ny anjara-birikiny amin'ny fandraisana tanana an'ireo olona izay victime na kolikoly ara-nofo ireo amin'ny alalan'ny fiantsoana moa zany izy mety hoe tsy sahy manantona mivantana fa matahotra na tsy te hiteny heviny fa matahotra ihany koa na mety hoe menatra ihany koa araky ny efa noresahan'ireo vahintsika teo ireo dia afaka miantso anay fotsiny ilay olona dia izay no mandeha manantona azy miresaka azy mahakasika ny tranga izay nahazo anazy. Marina ihany koa moa zany fa misy psychologue miara-miasa amin'ny Transparency Internationale izay manoro hoe ohatrany ahoana ny approche entina zany mba ahafahan'ireo victime ireo milaza sy mitantara n'izay zavatra nitranga izay fa tsy hoe tonga dia alefantsika amin'izao fotsiny fa misy an'izay technique d'approche izay. Dia misy laharana afaka antsoina 034 17 562 75 na koa hoe manantona mivantana ety amin'ny bureau-any Transparency Internationale ety Apahibe ety ny zavatra rehetra izay hotantarain'ny olona izay niara izay kolikoly ara-nofo izay dia tena hoe mijanona ho tsiambaratelo na zavatra tantaraina no momba azy dia tena mijanona ho tsiambaratelo tanteraka. Ankoatran'izay koa nefa ny afaka ataony mandefa hafatra miafina amin'ny page Facebook-nay na koa hoe mitondra enregistrement sonore ozy isika amin'ny fitenana azy raha ohatra ka hoe naheno feo na hoe niaran'ilay izy mihitsy dia manana an'izay porofo izay isika. Eny dia ny ankoatran'izay moa zany atao anaty page Facebook sika tokoa dia misy olona manontany zany hoe inona ozy izy ny mampiavaka ny harcèlement sexuel, ny violence sexuelle sy ny corruption sexuelle. Dia ny afaka hanazavana anazy dia ngambany hoe raha vao mitentsika hoe harcèlement sexuel dia mijanona tsy misy zany takalo ara-nofo ao ambadik'ilay izy. Izany hoe mety hoe mandefandefa hafatra miafina aminao izy mety hoe mikitikitika anao fotsiny izy mety ihany koa hoe misotsioka anao izy na zavatra ohatr'izay fa tsy misy zavatra indrasany aminao. Fa raha ohatra nefa ka hoe kolikoly ara-nofo ilay izy dia misy contrepartie fitentsika anazy hoe misy takalony ara-nofo zany satria corruption sexuelle ilay resahana. Misy takalony ara-nofo indrasan'ilay olona izay miharcelé anao ao ambadik'ilay izy hoe ohatra hoe tsy omekinao tsara ianao ao am-pianarana na hoe tebatebako ny mpampianatra anara ohatra ka tsy miray ara-nofo amiko satria izay ilay corruption sexuelle na koa hoe tsy maintsy miaraka amiko ianao raha te hifindra amin'ny kilasy ambony kokoa na hoe tsy maintsy miaraka amiko ianao raha te ahazo an'ity poste vaovao amina orinasa ity. Dia izay zany no mahasamihafa an'izy ireo.
Ankoatran'izay ihany koa dia misy fanamariana koa moa zany toa hoe misy trangakozy izy ilay olona mihitsy no manao avance amin'ilay olona manana fahefana entiny tsy fananana. Mieritreritra ireny olona ireny fa io lalana mahomby ahatongavany any amin'ny tanjona io ny fanabeazana no tena fototra raha ny hevitro manokana. Dia marina tokoa izay raha nambaran'ny fanjara azy velo tao amin'ny page Facebook-tsika hoe misy mihitsy tena ilay olona mihitsy no manao avance fa ny tsara mariantsika moa zany hoe raha vao mitentsika hoe kolikoly na ranofo io na amin'ny sehatra rehetrarehetra dia voasazy avokoa ilay olona nanao azy fa eo amin'ilay consentement izy andresahany madame Kolona teo ihany no mila tsindriana sy amafisina hoe raha ohatra ka nisy vice zany hoe vicie ilay consentement an'ilay olona zany dia miditra amina resaka corruption sexuelle amin'izay isika. Eny ary efa mandeha dia mandeha ihany koa moa ny fotoanantsika fa andeha zany omentsika fitenenana raha mbola manana anam-piana ny vahintsika sy mipahandria mazava arivo afaka misy teny tianao ambara ve ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny angamba ny tiako ampiana ilay amin'ilay hoe atao hoe sarotra ilay manavaka an'ilay hoe rehefa inona ny kolikoly rehefa inona izy ny eo amin'ny fizisiana iray fa araka ny tenen'ny Kristina teo hoe mila koa tsika miezaka mipetraka zany eo amin'ny toeran'ilay olona niaran'ilay izy. Rehefa hijery fotsiny tsika zany eo amin'ilay karazana fifanakalozana natao zany hoe raha mijanona miolona amin'iny tsika dia tsy hitantsika zany ohatrany hoe mety hoe saika voaroaka ilay olona dia avy lasa tsy manana melomana vady aman-janany izy dia izay ilay vice de consentement tenenina teo. Lasa ohatrany hoe terena lasa manaiky tsy fidiny matetika ny olona hiaran'ireny kolikoly hiaranofo ireny dia eo amin'ilay fanampirofona izay nefa ny avy eo no manana sarotra isika manana an'izay ilay fiarahamonina mihitsy zany no lasa manome hoe tsiny hoe ilay olona niarany foana ny diso fa tsy ohatrany tsy azontsika tsaina mihitsy ny hoe mety inadona zavatra dingana ny lalovany izay vao tena hoe tonga ny hoe tsy maintsy nanaiky izy na inona ny mety zavatra mety ho very ohatra ka tsy nanaiky izy dia mila tsika manana an'izay fomba fijery satria raha tenentsika nefa ny lalàna efa manam-pelokana izy fa nisany ataoko hoe mbola sarotra ny fampiaran'ny lalàna io eo amin'ilay fisaina raiky tapisaka amin'ny fiarahamonina zany mbola manjaka izay tsy ahafahana mampiatra an'ilay lalàna araka ny tokony izy avy eo satria na hitory ary dia ohatrany hoe aty am-boalohany zany dia efa sokajiana hoe ilay nanao an'ilay kolikoly diso dia ilay olona nanaiky ohatrany hoe tsy vany ohatran' izany dia izay zavatra izay no ataoko hoe misy asa fanovana lehibe tokony atao aloha aty amin'ny fiarahamonina dia izay vao afaka miatra araka ny tokony izy dia lasa moramora zany ny resaka fitorohana amin'ny akapobeany sy ny fanenjehana n'ireny olona be da be efa nanao an'izy ireny hoe mbola hoe mirihary misy an'ilay tsy maty manota ihany satria ilay fiarahamonina mihitsy no lasa tsy mijery tsony ilay fomba fijery ilay olona niarana fa mamerariny an'ilay olona nanao an'ilay izy. Misaotra betsaka tsy mipa tena marina mihitsy izay hoe lasa ilay victime foana no voatondromolotra amin'ny fiarahamonina fa tsy nisy fanadihadiana natao taty ambadika. Matetika moa zany tena betsaka mihitsy izay indrindra hoe ho an'ny mpianatra misy ihany efa olona nitaraina taty anivon'ny transparence internationale tamin'ny andiany voalohany nataonay zany tamin'ity ady amin'ny kolikoly hiaranofo ity dia nitaraina ny ankizy hoe nisy menace tao ambadika, misy zavatra mitranga ohatr'izao nefa izay tsy efa miala satria efa izay mihitsy ilay pratika misy ao amin'ilay tontolo zany dia lasa izy foana ny voatondromolotra hoe tsy manaja tena, tsy lasa ohatrany hoe tsy nisy fikarohana natao zany taty ambadika fa tonga dia hoe izy hatrany no victime sy nampatonga an'ilay toe-javatra niseho.
dia omeko any madame Marie Christina Kolo ny fanohizana raha ohatra ka mbola misy anampiana moa zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay. I madame Marie Christina Koun mbola tsy afaka fa aleo zany anohy an'le izy satria samy ato anatin'ny projet ihany izahay. Ny tiako tsindriana kely momba ny limite ny action ny women break de silence. Izahay akory tsy andeha hanao enquête eo amin'ny toeran'ny mpitandro filaminana na hoe andeha ho lasa avocat izahay any amin'ny tribunal, fa ny zavatra azonay atao dia amin'ny fandraisana ny fitaraina ny victime na ny survivante ny resaka corruption sexuelle. Tonga aty aminay ry zareo dia miresaka izahay dia mitantara ny zavatra nanjoa azy izy dia raisinay avokoa izay rehetrarehetra izay dia mangataka lalana aminy izahay ny enregistré an'ilay izy na ny anoratra an'ilay tantara niseho azy, ny zavatra niseho azy moa zany fa tsy hoe tantara. Dia avy eo izahay manoro lalana azy hoe iry ny fitoerana tokony andehananao afaka mandray anao amin'izay resaka corruption sexuelle izay, na koa izahay afaka manoa azy hoe izao ny procédure tsy maintsy ataonao na tokony ataonao na tsy azo tenena moa zany le izy hoe tsy maintsy fa hoe azonao atao, izany hoe tsy terena le olona hoe andeha hitory, tenenay aminazy hoe izao ny procédure azonao arahana araky ny lalana mipetraka. Dia manohana anazy izahay hatrany farany mandrapatonga ny any amin'ny hoe hanao plainte ve izy na tsy hanao plainte izy dia afaka tenenay azy koa hoe raha ohatra hoe hiara-ny resaka violence sexuelle ianao indrindra fa ny viol dia manana fe-potoana ianao voafetra ihany le izy fa manana fe-potoana ianao eritreretana tsara dia hitoriana an'izay olona nanao an'izay herisetra izay taminao. Dia ihany koa mila misy zavatra mila souligner kely foana amin'ny reny olona hiara-ny herisetra ireny sensible be. Tsy eo izy dia hanana an'izay risque sy tanjaka izay hoe andeha hitory aho, dia mila manana an'izay hoe compréhension izay foana isika miaina na hoe isika olo-tsotra na association na projet na ONG hoe mba te handray anery zareo. Afaka manamafy an'izay ny psychologue mantso hoe tsy mitovy ny fandraisana na any amin'ny mpitandro filaminana tsy mitovy ny fandraisana an'ireny olona ireny hoe miara-ny herisetra izy tsy mitovy amin'ny fandraisana ny olona hoe mitory satria misy mangalatra, tsy mitovy amin'ny fandraisana ny olona hoe nisy meurtre na zavatra ohatrohatr'izay. Dia izay indrindrandrindra mila fiofanana be dia mila appui be mihitsy dia mila compréhension be. Tena veriko foana izay resaka compréhension izay satria be dia be ny fitarainana azonay milaza ny victime hoe tsy niaino anay ny mpitandro filaminana, tsy tena hoe mpitandro filaminana taiza na taiza fa tantara fotsiny le izy hoe vao tonga tany hono iry zareo dia ny fanontaniana mipetraka tamin'izay hoe inona ny akanjo nanaovanao. Dia ohatrany tonga dia manome tsiny an'ilay olona niara-ny herisetra izany ny ataoko hoe mpitandro filaminana sasany mba tsy ilazako hoe izy rehetrarehetra. Dia amin'izay fotoan'izay ilaintsika izay resaka compréhension izay averiko foana. Dia tsindriako foana ny asan'ny women break de silence hoe mouvement izahay tsy miankina amin'izaniza maleo tena afaka mandray sy miaino an'izay rehetrarehetra manana olana eo amin'ny resaka violence basée sur le genre. Dia misaotra betsaka. Misaotra betsaka nanome an'izay faneho-kevitra sy fanamarian'izay mazava tsara angamba n'izay hoe hatraiza ny fandraisana tanan'ny women break de silence an'ireo izay niara-ny kolokolo ara-nofo. Dia ny ankoatran'izay moa zany misy atao hoe commentaire maromaro ihany voarainay tamin'ny page Facebook amin'ny fanaparitahana zany anyty takalo hevitra androany ity hoe aiza ho aiza ny fandraisana andraikitry ny transparency internationale manoloana an'ireny resaka canapé reny moa zany
dia mety efa indrindra moa izay amin'ny raha matotalea ny transparence internationale kea mahakasika an'izay ahoana no mety hoe hevitra sy zavatra afaka atao zany manoloana an'izay satria tsara marihana hoe tia tetika asantsika ity zany a dia tena hoe eny anivon'ny anjerimanontolo sy ny sekoly ambaratonga fototra no anaovana azy mba ahafahan'izy ireo zany miteny an'izay hoe misy trangana kokola ranofo izay a ety amin'ny sehatra misy anay a fa nefa n'izany tsy mahasakana ihany koa ny olom-pirenena rehetra zany izay te hitoroka sy tantara ny zavatra nahazo azy mahakasika an'izay kokola ranofo izay a dia misokatra hatrany ny varavaran'ny transparencia internationale initiative Madagascar andray an'ireo olona ireo. Ia, ny azoko lazaina mikasika an'izay dia izay mihitsy hoe raha mahita tranga nareo a dia tongava aloha miresaka aminay satria izy io matetika tsy misy hoe tranga be dia be mitovy fa ny situation tsirairay avy zany tena atao eo kaparika mihitsy ilay izy dia tongava miresaka aminay fa io ilay resaka promotion canapé io a tena zavatra asotry hoe tafiditra anatin'ny kolotsaina fa ilay kolotsaina amin'ny lafiny ratsy asotry hoe fomba mahazatra ilay izy efa hita izay maharatsy azy fa ohatrany tsy mety afaka ao anatin'io mihitsy nefa n'ilay olona dia mila tetika niresaka n'ilay hoe karazana pacte d'intégrité zany no atao hoe ny anivon'ny toeram-pampianarana izay ny anisan'ny votoatin'ilay tetika asa ataonay amin'izao fa tokony asiana pacte d'intégrité ohatran'io koa ny anivon'ny toeram-piasana indrindrindrindra ao anatin'ny asam-panjakana no tena misy an'ity resaka promotion canapé ity fa fantatra mihitsy zany fa iny zany tena mbola ho angalana fotoana ilay izy efa izay no teneniko hoe raha ohatra ka efa nianjady taminareo io resaka kolikoly ara-pananahana io na inona sehatra misy anareo na hoe mahafantatra ka nareo dia tongava fa ho resahantsika ilay izy izay diniana hoe inona ny azo atao satria ny recours nge misy ny hoe bianco ny recours anankiray raha anokatra investigation fa iny mariako foana hoe tsy zahay atao amin'ity iny manapa-kevitra eo amin'ny plasin'ny bianco hoe isokafana ilay investigation zany fa tsy maintsy ny bianco ihany no manapa-kevitra amin'izay fa ny azonay atao ary ny ataonay amin'izao fotoana izao amin'ny sehatra maro samihafa dia manome conseil sur orientation ary accompagnement ho an'ireo olona victime na kolikoly zany kolikoly amin'ny endriny maro samihafa tafiditra anatin'izay ity kolikoly ara-nofo ity dia eo koa ny fiarahanay miasa amin'ny institution hafa tahaka ny hoe CNIDH sy ny RCDDED sy ny médiature en république sy ny sisa zany ahafahana mitady vahaolana foana entina hoe hiarovana sy tsy hitako ny lazana hoe réparation moa zany tadiavana izay tokony hoe fanampiana aradrariny zany ho an'ilay olona ninjadian'ilay kolikoly dia izay ny azoko ambara aloha hatreto fa ny tena tiako insistena dia izay ilay hoe fanovana fomba fanao sy toe-tsaina mila tonga saintsika malagasy zany hoe ratsy sy tsy mety ilay kolikoly ara-pananahana io fa tsy hoe efa izay ny fomba fanaona hoe izay ny zava-misy dia heretany eo ilay izy miainga avy any koa zany ilay miainga amin'izay fahatongavan-tsaina izay sy ny fanapahan-kevitry ny tsirairay foana ilay izy sotra betsaka kely amin'izay fanehoan-kevitra izay dia marina mihitsy izay ary mila mafisina hoe ny olona rehetra dia afaka mitaraina an'izay kolikoly ara-pananahana izay avokoa ilay izy mety hoe mora miteny anazy hoe andana mitaraina an'ilay izy mitantara an'ilay zavatra nenanao fa ilay izy raha vao tsy tantaraina sy tsy tenenina dia lasa mijanona foana ilay izy dia lasa mandratra amin'ny farany mety misy mifetraka mihitsy araka ny nambarany vahintsika teo hoe lasa tena simbatra amin'ny fomba fisainan'ilay olona mihitsy mety hopotika mihitsy ilay olona satria mitazona ny zavatra iny foana lasa matahotra lasa mikombokombony lasa stigmatisé ho zay ny fitentsika anazy dia izay zavatra izay nefa mety misy fiantraikany amin'ny fiainako avin'ilay olona mihitsy nisy
psychologue zay moa tantara taminay hoe lasa misy ankizy zany tena hoe mahay mihitsy izy mahay be izy ao am-pianarana fa tratran'izay kolikoly ara-pananan'izay dia lasa voatery izy miala ao amin'le anjerimanontolo mihitsy ny miova toeram-pianarana satria tsy te hitantaran'izay moa menatra ihany koa raha hoe misy mahafantatra izay zavatra izay dia aleony tonga dia hoe miala avy hatrany tsy mifanerasera amin'ny namany sy ny mpampianatra fa miova toerana hafa dia mamorona zany environnement social vaovao mihitsy mba tsy ahivany an'ilay zavatra mitrangatsony dia izay ihany koa ngamba no entintsika amaraparanana ny fandaharantsika androany raha toa moa ka mbola manana teny famaranana ny vahintsika dia omentsika 2 minitra avy izy ireo zany entina anaovana antso sy anetanana ny olona hitoroko na ihany koa anome sosi-kevitra manoloana an'izay hoe kolikoly ara-nofo izay. Madame Kolonandrenonay. Amarana koa azy angambany efa be dia be voalaza teo miresakitsika hoe ilay fomba fisainana mihitsy no nga hoe sarotra koa ny fahasahiana zany amin'ny tory dia any amin'ny fanabeazana ihany manomboka amin'ny kely ny fanabeazana any amin'ny fanajana, fanabeazana any amin'ny hoe samy manana ny zony, samy manana samy mila hajaina daholo no iaingany hoe fiovan'ilay fotom-pisainana fa tsy afaka hoe miainga hoe tsara tsika miezaka zany tsika hoe mampafantatra ny olona misy an'izay zavatra any fa miaingany amin'ny fanabeazana ihany izay dia izay koa ny amaranako ny fandraisaka anjara dia misaotra anareo rehetra. Misaotra betsaka tompony amin'izay solution sy fanamariana izay. Eny ary dia ny ao amin'ny women breakfast silence tsy haiko zareo raha mbola ao raha mbola manana anampiana tsy mipandre Mazavarivo mbola manana anampiana ve ao anatin'izay ady-hevitra ady kolikoly ara-nofo izay. Ny angamba ny teny farany toka hoe mandray mizara anankoroa ilay izy hoe tafiditra anatina karazana herisetra ihany zany le endrika kolikoly ara-nofo dia somary manahirana no tsika manaraka tsy hoe mitady olana mifandraika amin'ilay izy fa hoe zavatra titsingina fotsy zany dia tsara tsy miavina ilay atao hoe lalana amin'ny fiarenana indrindra ho an'ireo olona mety efa niarana zany satria misy an'ireo fiantraikany ara-tsainareo zany be dia be dia izay ny ilaina an'ireny psychologue sy mety hoe accompagnateur social reny dia mety hoe any midingana hoe faratampony izay vao tena afakantsika miditra ny aty amin'ilay tena fitorohana sy fanenjehana eo masony lalàna. Dia araka ny tenena tany amboloana teo moa zany izahay miara-miasa amin'ny Transparency International amin'izao hiezaka hitady ny fomba zany ahafahana manatsahatra n'ireny endrika kolikoly raha iny zany indrindra ny misehatra ny fampianarana dia miantso an'ireo olona rehetrarehetra izay mety hoe afaka mifametana na mifandrimona aminay anatin'izay zany mba hiaraka hiady amin'ny zava-dratsy eo anivon'ny fiarahamonitsika dia eo zany ny fahendrenazana manao hoe ny tarehy ratsy no tsy afaka hovaina fa ny fanahy ratsy afaka hovaina dia ndao afaka hovaina indrindra hovaina mankany tsaratsara kokoa ilay izy dia angamba tsisy antony tokony hoe hijanona antsika amin'ny zavatra ratsy zany fa zo ary tena azontsika atao ny maniry zavatra tsaratsara kokoa ho an'ny fiarahamonitsika sy ho an'ny firenentsika dia ndao re ho any amin'izay. Makasitraka indrindra ny timihipa izay avy ao amin'io Angers Tolotsoa zany nanome an'izay sosi-kevitra sy hafatra ho antsika olom-pirenena rehetra izay dia mbola averina ihany hoe misokatra ny varavarana ho an'ireo izay vonona hitoroka n'izany kolikoly ara-nofo izany aza matahotra fa tsy hisy hijanona ho tsy ambaratelo tanteraka ny mombanao sy ny zavatra ho tantarainao aty amin'ny Transparency International na mpianatra ianao na mpampianatra ihany koa dia ao anatin'ilay tetikasa corruption sexuelle ihany koa zay dia efa mandefa sahady antsoavy hoe anao fiofanana mahakasika an'izany kolikoly ara-pananana izany izay eny anivon'ny
sehatry ny fanabeazana sy ny anjerimanontolo ka efa manao antso izahay hoe ho avy eny aminareo dia mangataka hatrany ny fiara-miasa miaraka aminareo entina zany ampahafantarana an'ireo mpianatra sy tanorantsika ireo hoe iny zany atao hoe kolikoly ara-pananana zany mba hahafantarany azy sy anapahany-hevitra ihany koa hoe andeha ho zaraiko ity tranga mahazo aty fa tsy ho tazomiko irery dia izay angamba no resadresakisika androany tamin'ity takalo-hevitra anjihan'ny fahafolo ity iresantsika ny kolikoly ara-pananana mino izahay hoe tsy hoe ho betsakinareo no avy aty aminay fa hoe ho sanareo hitoroka n'izay zavatra nahazo anareo izay sy salasala ihany koa satria misy ireo olona izay afaka mandray an-tanana anareo ao anatin'izay dia makasitraka indrindra antsika rehetra tato amin'ny salon virtuel ny Gmail dia misaotra ihany koa an'ireo mpanaraka rehetra tao amin'ny page Facebook ny Transparency International Initiative Madagascar dia manome fotoana anareo ho amina manaraka indray. Misaotra tompoko. Mandra-piaina daholo dia mirary soa. Bonito. Voana lefaka tamin'ny maraina. Veloma daholo. Veloma daholo dia mirary soa.